fa mbola mahakasika izay taranja bola lavalava izay ihany dia nitondra fanazavana ihany koa Andriamatora Kotomalala Marcel mahakasika ny zava-misy ho an'ny tontolo ny taranja bola lavalava amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny fifidianana ho an'ny Ligin'Analamanga izay natao farany teo dia nambarany fa manaja ny fanapahan-kevitry ny MJS izy ireo ary efa nanao tatitra any amin'ny World Rugby zany mahakasika ny zava-misy eto Madagasikara ka dia Miandry izay fanapahan-kevitry ny World Rugby mety fitantana ny Ligin'Analamanga araka ny nambaran'ny filohan'ny Malagasy Rugby hatrany. Misy ny fanazavana hoentiny ary mahakasika izay amin'ny tiariva ity. Efa nangatahana izany satria oka ho fantatry ny rehetrarehetra fa efa nisy taratasy avy any amin'ny fédération internationale izay mbola tiany hoe misy fotoana zany zay talohan'ny voantony didipitsarantony sy didipitsarantony hoe alama ny tisadisa eo amin'ny Ligin'Analamanga sy ny Malagasy Rugby. Nefa ny tsy tanteraka zany zavatra zany no ny zava-nisy tamin'izany fotoana zany zay tsy niken'ny fitsarana zay le fangatany le annulation anasaziny de miverina am'le fanontaniana ao akony efa nalefany amin'ny international zany le izy hoe ahoana ny fomba nanay satria ministera nanda fotsiny mameny hevo fotsiny aviny aza izy zay meny ministera hoe tsekeny na fifidianana dia noho izany zany aminay zany mba tsy isiany olana sy ny anina dia hoe ty le avina lefa nay amin'ny international ty ny avina amin'ny ministera tamin'le fifidianana tao de ty didipitsarana tamin'ny 15 septembre zay mitana ny sazin'ny Andriamatoa Ravelitsona Miandry dia mba meo kely ny hevitrareo mikasika hoe ahoana ny fitantanana ny Ligin'Analamanga zany ary mareko etona foana fa Ligin'Analamanga niny janony eo structure io fa ny olona tao anatin'ny Ligin'Analamanga no voasazy avery ndray tsy foana zany Ligin'Analamanga zay foana navely tsy structure ny ligue eo foana ny ligue fa ny ressources ny olona ressources humaines mitantana n'ilay ligue zany ny voasazy. Ina zany anjara toeran'le président vao nifidiana efa hoe iny avia ministera dia ajaina le avia ministera hoe tsy keny ihany iny donc zany zany raha lazaina mahitsy zany tsy filohan'ny Ligin'Analamanga intsony Andriamatora Zafombelon'Orbera sa hoe ahoana raha lazaina mahitsy le raha malazaina mahitsy le zany hoa de mazava be zay teneniko zay hoe tsy kena matoy zay hoe kena filoha zay de mahazo an'ilay inona ministera mahazo an'ile attestation de fonction iny ka izy ka ministère attestation de fonction zay ny izy mitsika manara-dalàna sy manaraka ny tokony any de efa tsy ministera izy zany na avy fotsiny ary navoaka ministera dia tsy mbola président ny Ligin'Analamanga izy atsia tolono zany de zay no nangatahanay any amin'ny international satria aloha zany ny international am'izay no ameny anina fa tsika eto toerana tsy afaka mandray fanapahan-kevitra any am'izany.